mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valomerabantsika tsy raha avindray atratrah ity alahady fa 7 volana novambra ity tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray isika amin'ity lesona fahavalo ity fa dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany alohan'ny hidirantsika amin'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny isan'andro mbola mitera milaza ny asa sy ny voninahitra natolotra ianao ilay omaly tsy miova taloha ny io ary mandrakizay. Misaotra anao izay mbola mitantana ny fiainana tsirairay avy ary koa raha hianatra ny tenao izay dia mangataka aminao indrindra mba hiasa ao am-ponay ao an-tsainay hanavao ny fanoloran-tenanay ary koa hanome anay ny fanahinao masina aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny finoan'ireo namana, ny finoan'ireo namana. Tantara manan-danja anankiray eo amin'ny filazantsara no mitantara ny nataon'ireo lehilahy vitsivitsy mba hitondrana olona anankiray izay mila fanampiana, izay azo antoka fa naman'izy ireo izy io eo amin'i Jesosy. Hitantsika amin'izay nitranga teto ny mety ho asa mafy izay tsy maintsy tanterahana mba ahafahana miasa amin'ireo izay tena mila fanampiana. Asaiko ianao hamaky ny Lioka 7:10 no ahitantsika ny tantara, dia 7:10 ka hatramin'ny 9:20 izay milaza ny tantaran'ilay marary anankiray izay malemy tokoa noentina ambonin'ny fandriana ary Jesosy manokana dia nanao fanafakakana ho azy. Nandray ny andraikiny amin'ny fiahinan'ny ilay namany ireo lehilahy ireo raha nitondra azy akeo amin'i Jesosy. Miantso antsika tokoa manko Andriamanitra mba hanao tahaka an'ireo naman'ity lehilahy ity dia nitarika an'ireo izay mila fanampiana eo amin'i Jesosy Kristy. Mitaky finoana ny asa, mitaky faharetana ary mitaky fahavononana tokoa. Ary raha ilaina aza dia takiana koa ny fanaovana zavatra izay tsy mahazatra. Anatona an'i Jesosy reto lehilahy reto kanefa sendra sakana, tsy afaka nitondra an'ilay sakaizana izay malemy nakeo amin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fitaovana mahazatra izy ireo. Tsy ny lavolefiny izy ireo fa nitady fomba iray hafa mba hitondrana azy akeo amin'i Jesosy Kristy. Tamin'ny fandatsahana an'ilay sakaizany teo amin'ny tafontrano, ambaran'ny Lioka nefa fa tena nankasitrahan'i Jesosy ny zavatra nataon'izy ireo. Fanirian'i Jesosy ny hitondrantsika an'ireo namantsika izay tsy manan-kery ho eo aminy. Ny Baiboly moa dia maneho an'i Jesosy ho ilay mpitsabo lehibe izay maniry fatratra ny hamela heloka sy hanasitrana an'ireo izay mijaly, na iza izy ireo. Andrisika antsika mba hanampy an'ireo olona izay tsy manan-kery i matamoety, manao hoe aza mianjy ny lazana aminao ny adidinao izy, sokafo ny masonao ka jereo ireo manodidina anao, aoka ianao ifandray amin'ireo izay tsy manan-kery, ireo ory sy mahantra, aza mihirimbelona amin'izy ireo ary aza ho tia tsy hita izay lazaina ozy izy. Iza no aneho an'ireo toetra izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Jakoba amin'ny fananana ny fivavahana tena izy dia izay tsy voapetin'ny fitiavan-tena na ny fahalovana. Iza no maniry fantatra ny ianao an'izay azony atao rehefa mba mandray anjara amin'ilay drafim-panavotana lehibe. I Jesosy mihitsy no naneho ny ohatry ny fomba izay hanampiana an'ireo tsy manan-kery ary miantso antsika izy mba hanao tahaka an'izany ihany koa. Voalohany aoka isika ho naman'izy ireny. Rehefa izay dia fantatsika ny zavatra ilainy ary farany dia tarihintsika izy ireo eo amin'i Jesosy ilay tokana afaka hanampy azy. Tahaka an'izany nataon'ireo lehilahy ao amin'ity tantara ity. Tokony hanao tokana tahaka an'izany ihany koa isika amin'ny toe-javatra rehetra izay atrehantsika. Ny fanampiana dia tena mitarika ny hafa eo amin'ny hany izay afaka
mamonjy azy dia Jesosy irery ihany. Aoka isika noho izany anao tahaka ny nataonyreto lehilahy ireto zay tsy salasala ary na misy ny sakana dia mitondra fitahiana, mitondra famelombelomana ho an'ilay marary izy na nantanteraka amin'ny faniriana dia ny anantona ny Kristy. Amen. Raha ny malala tsara indrindra moa raha misaotro anao zay ny amin'izany tenao izany zay mampiseho mandrakariva ihany koa ny tokony ataonay manoloana an'ireny namanay zay mila anao ireny. Mangataka izahay mba hiasan'ny fanainao masina ka ny fanoloran-tenanay anie dia akasika an'ireo namanay sy ireo manodidinay tokoa ka ampiasa na ny fotoananay na ny herinay mba hitondrana azy ireny eo aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.